daoly. Ie aty amin'ny RN7 aty zay andeha hijery toerana kely zay, toerana mahafinaritra miaraka aminareo zany asehony anareo ohatrohatr'izao ny pause ihany sy ny filinany zany satria misy programme kely zay efa nizaraina taminareo le izy fa mbola mafisitsika kely atao anatin'ity vidéo ty tsotr'izay le izy. Le toerana be dia be monareo no manontany hoe aiza le izy dia araka le nitenen'ny Joda teo aty amin'ny RN7 Thalasoa ny anaran'le toerana. Misy piscine amin'ilay kely tsaratsara ny rivotra, misy chambre ho an'ny fianakaviana koa raha ohatra zany hoe te hiaraka kely mialala kely ny rythme ao amin'ny ville zany dia mba afaka mandeha any, afaka miara-milalao amin'ny famille sasasasa. Dia sinon misy koa restaurant afaka misakafo ao nareo raha ohatra koa nefa hoe pique-nique no tianareo atao hoe mitondra sakafo nareo avy any an-trano satria maromaro anaka kely dia afaka mitondra sakafo tsara dia lefa homeny pique-nique ny alainareo. Dia sinon koa afaka manao karaoké. Afaka manao karaoké. Dia zay rehetrarehetra zay dia ho atournainareo atao anatin'ity vidéo vlog nitsoratsora ity oui. Raha malala moa zany le lalana eto amin'ny tanàna somary misy kely an'le bondovoanjo kely dia mety miozongozona kely ty fa tsy maninona fa mahafinaritra le toerana mivaloir la peine le déplacement le toerana ho hitanareo moa le izy rehefa avy hoe ohatriny ahoana fa dia dao hijery an'le izy atoritorinay aminareo atao anaty vidéo ato ihany koa ny lalana ny repère ahafahana mahita an'le izy moramora kokoa. Yao, zay ary. Ganhou teína. Tadinao hoe za le nanao clip teto dia le nenjery. Nanao tournage clip teo le tamin'le mitoetra iny anatin'ny sapin iny. Dia tsy gidina miaso nasosan'le le ravina sapin. Misy an'ity tany malalaka be ty Tokyo.
aty tonga somatsara tonga somatsara amin'ny aty amin'ny Thalasoa Thalasoa zay a Continue manao répétition tsika dia ho asehoanay anareo ilay toerana dia ho asehoanay anareo ny activité azo atao ato amin'ny Thalasoa. Ny tena anaovana an'ity vidéo ity moa zany a dia le présentation an'ilay toerana mba ahafantaranareo aiza ilay izy a, dia resaka surtout ihany koa amin'ilay 29 mars misy randonnée tsara be ny randonnée manodidina eto sy grillade partie ny Thalasoa apiso kely be hoe ohatratra ny ahoana manodidina zany hoe rehefa manao randonnée zany dia mivoaka kely eto zany ohatra izay zany le programme raha tsy diso a dia mivoaka kely eto a manodidididina eto dia avy eo miverina eto dia misakafo manao fety sy grillade dia afaka milomano a dia afaka milalao dia afaka milalao ny zay indrindra zay ndao azy Jean piscine be an'izay mpilomano afaka hito ilay nangalanay sary iny raha hitanareo dia ato ny salle dia afaka mivorivory eto ny mpikama sy ny fianakavy privatisena tsara ny toerana raha tsy diso azo atao ny privatisena toerana amin'ny farany moa eo amin'ny description eo moa asinay contact ahafahanareo miantso ny Thalasoa fa mbola tsisy page aloha ny Thalasoa hatreto mbola tsisy page fa contact afaka antsona mahafinaritra be ny responsable mandray ao dia ndao indray ary alana ny kapa rehefa hito laingaka za misangisangy mazava tsara dia ny piscine indray zany jerentsika akaikika androany araka ny teneniko anareo tsy hoe mandainga zahay fa tena lava be ilay piscine matetika mantsika rehefa eto an-tanà dia hoe te hilomano fa rehefa tonga amin'ilay toerana dia feno olona ilay izy satria kely piscine kely ilay surface an'ilay piscine dia atonareo tena hoe afa-po satria tena ngeza azo anaovana longueur tsara ery ho an'ny zazakely efa mba jerentsika kely iny seposepotra kely mba jerentsika kely iny misy séparation ho an'ny zazakely sy ny olon-dehibe fa na izany ara mila fanaraha-maso foana ny zaza rehefa milomano eka ina moa dia itsy ny petit bain zany dia ato ny grand bain anay matahotra ohatrana zao matahotra lalina tsy haiko nareo hoe misy manao an'izany reto hoe mahay milomano nareo mahay milomano mahay manao an'ny pôzy milomano sy manao solo sy fa matahotra raha vao difitra tsy samy milomano eny amin'ny toerana madifitra mety hoe tsy dia mbola mahay milomano ihany ny fiantson'izany tsy mahay milomano mihitsy zany angamba sa hoe phobie misy phobie ohatr'izao ilay piscine misy phobie ana ina zany phobie ana ina filazana zany raha mba hainareo dia mba stely sy raha atao anaty commentaire ie dia zay dia avy ny orana avy kely ny orana ohatr'izao efa vita kosa ny fety ohatr'izao kosa efa vita ny filomanosana ny azakazaka sy ny randonnée ohatr'izao efa vita ny randonnée ka raha ohatra hoe avy ny orana dia afaka miaraka tsara manao karaoké ato anatiny isika zay aty koa zany raha ohatra hoe ny olon-dehibe zany sahirana milomano dia afaka milalao ery ity
Non mais t'es fou. Non mais attends les. Koatra'izay koatra misy filalaovana hafa ohatra hoe afaka manao akanenjika na ohatra ohatr'izany ndraiky izy dia mahafinaritra tsara. Yeah. Zay. Okay. Ika moa zany amin'ny telefona, sakafo hirahira, mozika sy rehetrarehetra. Ohatr'izay zany ny filina aty amin'ny Thalasoa. Izay ny zarainay anareo teo zarainay anareo teo sefitra misy afa-tsy ambany azy dia zay tapitra fa avy ny orana. Okay. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra indray zany. Yo.